Fodinan Marc Ravalomanana mangataka fihaonana amin'ny filoham-pirenena era Jonald Mampianina sy ny ministry ny fitsarana ny mpisolo vava ny filoha teo aloha ity. Ihaona ampanao gazety izy raha ampitso. Miaina ny tanjaky ny syndika eto Madagasikara. Ny syndika izay mpiara-miombonantoka amin'ny mpampiasa isiny ny sehatra ifampidiniana maharitra fa tsy ho mpitarika fitokonana lavareny izay hiteraka fatiantoka ho an'ny rotonta. Ny valopolo-isanjaton'ireo mpangaro paosy tratra teo ampanaovana ny asa ratsiny no midoboka amponja. Tsy mety ritra kosa nefa izy ireo ho an'Antananarivo. Miova endrika ankehitriny ny fomba fangaroan'ny paosy ary miandamy ambavy. Ary farany, requin blanc mirefy 1.10 metatra milanja 423 kilao no lehibe indrindra tamin'ireo namany voasambotra hatramin'izay. Nitazona ny laran'ny Guinness roa taona ny sesy izao. Ny volana febroary teo no namoahany teo anivon'ny Guinness ity biby miavaka amin'ny habeany ity. Ny andindininy avy hatrany. Mbola tsy taitra foana ve? Efa 1 miliara mahery mihitsy ny resaka eto. Plus de 1 miliara FMG ny tirelira quinte plus amin'ny alatsinainy 10 Mei zao. Azadino ary fa hatramin'ny 2 ora sasany ihany no ahafahanao mividy tapakila quinte plus amin'ny alatsinainy 10 Mei zao. Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana no iarahana aminao amin'ity takariva ity ao anatin'ny fampalalam-baovao lehibe eto amin'ny Coltv. Araka izany manasa anao mpanajana ary hanaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrany misy loko ny fikambanana herim-baovao an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra ka izay no antony nampitsoana izy ireo ny mpanao gazety androany. Tsy misy afaka miteny afa-tsy amin'ny anaran'ny fikambanana HVM. Hitsangana tsy ho ela kosa ny antoko HVM araka nambaran'ny sekretera jeneraly ny fikambanana Henri Rabarinjaka. Eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany 27 ora katroka no nandraisan'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ilay fitsipika anatiny ifeny anteny miram-pirenena. Tsy misy fipetra voafetra ny lalàna manery ny fitsarana avo amoaka ny fanehoan-keviny na ny fanapahana ataony amin'ny fandiniana iny fitsipika iny raha mifanaraka amin'ny voalazan'ny lalam-pandrenana izany na tsy. Vantany mivoaka izay fanehoan-kevitra na fanapahana avy amin'ny HCC ka ambarany fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ilay fitsipika anatiny dia iroso avy hatrany amin'ny fifidianana izay ho filovavao sy mpikambana vaovao handrafitra ny biraomaritra ny vondrona PMP. Etsikilana izay kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena ankehitriny sy ny mpikambana ao amin'ny biraomaritra dia nanambara fa tsy voakasika ity fitsipika anatiny ity izay vaovao ifeny androm-panjakana na mpanao lalàna ity izy ireo. Mpambolejano izay pejin'ny politika izay hatranisika ao anatin'ity vaovao ity raha pitso no hitafa amin'ny mpanao gazety ny mpisolo vava ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana Brian Curin izay teratany Afrikana Tatsimo ny tenany mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy ilan-tsofina no nandrenesana fa angataka fihaonana amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny tenany sy ny ministry ny fitsarana ity mpisolo vava ity amin'izao diany eto Madagasikara izao. Mandritra io fotoana io no afantarana marina ny antondian'ity mpisolo vava ity eto Madagasikara sy ny momba ny tranga sy ny fepetra horaisina ho an'ny Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana. Izay no mahakasika ny pejin'ny politika ireo tsy avy hatrany amin'ny peji hafa kosa indray isika momba ny fampitaovana ny ministera tsy vazovazy akory fa vaovao avy amin'ny tompon'andraikitra avy an'ny etosy avokoa ny 70 ireo namaly ny appel d'oeuvre avy amin'ny ministera momba ilay fampitaovana azy ireny. Tanora ny 20 izy ireo. Eo pandinina ny antota taratasy mikasika ny kojakoja sy ny fitaovana ilaina ny ministera tsirairay avy ankehitriny. Mazava izany fa bizana mandeha ihany koa ity fampitaovana ny ministera ity. Raha tsika avy hatrany ny fanadidina miaraka amin'ny Gaëtan Andretsilavo.
vola haingana ary bizina mandeha araka ny fomba fiteny ny fampitaovana ministera mandritry ny fitondrana ny fandimy teto. Tsy de niova firy izany raha ny zava-misy tao anatin'ny tetezamita ary mety mbola tsy iova amin'ity fitondrana vaovao ity. Fiara, trano, latabatra, seza, kojakoja fampiasa ao anaty birao, taratasy, ranomainty na encre, stylo sy ny maro hafa. Isan'ny fitaovana fampiasa amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny ministera ireo. Na de misy aza ny tolobidy ataon'ny ministera de tsy voatery orinasa no momaly izany fa azon'ny olotsotra atao. Anjaran'ny PRMP na ny personne responsable des marchés publics no misafidy izay amatsy ara-pitaovana ny ministera. Ny PRMP na personne responsable marché public ohatranay manao affichage izy raha ohatra en dessous de ce misy ce zany efa fixen'ny fanjakana de au-dessus de ce arakaraky io arakaraky le asa atao na travaux io na service io na arakaraky zay commande publique zay no amerana anazy. Ka ny appel d'offre zany ouvert izy raha ohatra ka hoe alefany amin'ny gazety hitanareo reny arakaraky ny montant zany mahatonga an'iny de indray no amerana hoe zao nisan'ny olona namaly ao amin'ny ministère. Am'izao zany mbola tsy afaka manomenareo le taremarka satria mbola tsy lancenay zay procédure zay fa mbola ohatra ny ato aminay zao mbola tonga eo amin'ny phase-ny hoe namoaka ny planning d'acquisition ny ato ministère ny pêche. Miankina amin'ny budget na ny teti-bola natokana ho amin'ny ministera tsirairay avy no ahafahany mampiasa fitaovana. Manodidina ny 4 hatramin'ny 500 ny teti-bola no atokana ho an'ny fampandehanan-draharaha anatin'ny ministera tsirairay avy. Miainga amin'izay ihany koa ny fijinjarana sy ny fampiasana azy. Manara-maso ny fizotry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera sy ireo nahazo ny tsena no tena andraikitry ny eo anivon'ny conseiller financière eny Faravohitra. Ny vitan'ny PRMP tagny zahay tsy mitsara azy fa io andraiky tanteraka sy manontolo fa zavatra ataonay hoe misy ve le teti-bola anaovagna azy mifagnitsy amin'le teti-bola nataoko rata ho an'ny service ve ny contrat fanaovan'ny le service sy le olona nahazo le tolobidy. Agny amin'ny farany mahacontrôle le contrôle rehefa midéclare zany zareo hoe fa vita le prestation agny ndray zay misatsehitra hoe haizara le asa vitanareo ahoana ny famitanareo azy fagnaraka amin'le cahier des charges ny fagnarahana. Raha ny loharanom-baovao azo efa nanao appel d'offre ireo ministera ny tetezamita nitondrana nandritry ny 3 volana niaraka tamin'ny filoham-pirenena saingy nahatona aloha ireo appel d'offre ireo rehefa tonga ny ministera vaovao. Tsy maintsy andrasana ny recadrage budgétaire na ny teti-bola-panjakana sy ampanitsina izany. Na izany aza ifanenjena tokoa ity sehatra ity ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny petadrindrina eny amin'ny ministera tsirairay avy no ahafantarana ireo appel d'offre ireo. Pejany toe-karena kosa indray no anoizantsika izao vaovao izao. Araka izany ny fanajanonana ny fanondranana ireo andramena alohan'ny atongavany avy amin'ireo sambo sy ny voany any amin'ny ranomasimben'ny Madagasikara no ezaka voalohany ataon'ny ministera ny tontolo iainana. Fa matsimbola mitetina valitapitrisa euro no natolotry ny vondrona Europeanina ho an'ny ministera omaly tamin'ny fitsidiana nataony. Ny fiarovana ireo are-pirenena toy ny andramena sy ireo karazam-biby maro isan-karazany ary ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no tena ifotorany ity famatsimbola ity. Etsakilan'izay nefa efa misy ihany koa ny pakiady apetraky ny ministera vaovao sy ny ministra vaovao izany indrindra amin'ny ady amin'ny fanondranana ny andramena. Raha tsika rehetrany izay fanampanazavana izay. Hoe tokony hitarina ny mission ny comité de pilotage io ka asina rafitra opérationnel zany izay anajanona ny fanondranana. Ny zava-misy zany matetika dia efa any akaikikaiky ny Mozambika na any akaikikaiky ny Tanzania any ny sambo zay vao eniny vaovao dia manano sarotra ny famerenana an'le entana tratra. Fa ny eto toerana koa dia tsy maintsy amafisina zany ny fiambenana sisin-dranomasitsika. Fa misy kosa ny fanambarana ny vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga amin'izao fankalazana ny andro voalohany ny volana May izay anamarihana manokana isan-taona ny asa maneran-tany. Ny antoko malagasy miara-miainga dia miaraba ny mpiasa malagasy manontolo sy maneho ny firaisan-kinany amin'ireo vehivavy sy lehilahy mpiasa manerana ny nosy satria izy ireo no fototra lehibe hianteherany ny fampandrosoana. Ny antoko malagasy miara-miainga dia maneho ihany koa ny firaisan-tsaina sy
sy firaisapo amin'ireo malagasy maro tsy anasa noho ny antony maro samihafa. Manamafetrany koa ny fahavononany handray anjara amin'ny asa rehetra ho fanalana sy fanarenana ny firenena amin'izao fotoana zao noho ny fantrana mianjady amin'ny firenena indrindra ny tetika asa ho famoronana izay asa izay. Mpamoly ijanona amin'izay voalohany volana May izay trany miena ny tanjaky ny syndicat eto Madagasikara. Tsikaritra izany nandritra ny fifanankalozan-kevitra no karakarain'ny CTM, Conférence des Travailleurs Malgaches, tao amin'ny tranopokon'olona Analakely io maraina io noho ny avitsin'ireo mpiasa tonga nanatrika izany. Mita ny tamin'ny taona 80 sy ny 90 nisian'ny révolution socialiste teto Madagasikara. Inona no antony mahatonga izay arahantsika efa ny fanadidina? Ny fiheveram-piasa fa afaka manavitra azy avy hatrany amin'izay olana mianjady sy ny fahasairana ny syndicat no tena antony mahatonga fahalian'ny syndicat eto Madagasikara io araky ny ambaran'ny mpitarika syndicat iray. Isika mpiasa mieritreritra foana fa ny atao syndicat eto dia anavitra amin'ny fahasairanana ihany. Anavitra amin'ny fahasairanana. Ka rehefa tsy mahavitra amin'iny le izy dia ilay endrika ratsy no voiziny eraky ny elakely atrano sy ny tana tsy mavity n'inona ny syndicat. Fa syndicat raha ohatra apetraka amintsika rehetra dia tsy izay fotsiny. Isan'ny asany izay fa ny syndicat zany dia tokony ho eritreretintsika rehetra fa hiaro sy anaja ny zon'ny mpiasa eo anatin'ny orinasa ary ny syndicat dia ao anatin'ny lalàna malagasy sy ny sezan-dalàna mamaritra ny asa mihitsy dia mpiara-mombonantoka amin'ny mpampiasa fa tsy leverantsika mpiasa indraindray avy iny mpiady amin'ny mpampiasa. Ny andry fametrahana ilay filan-kevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary kolotsaina amin'ny alalan'ny lalàna fehizoro izay manana fahefana andinika sy anao ny hevy mikasika amin'ny volavolan-dalàna, hitsovolana na didi-panjakana ary koa ireo tolo-dalàna mana endrika ara-toekarena, sosialy voasoratra amin'ny 500 amin'ny lalam-panorenana ny syndikalista amin'izao fotoana izao. Filan-kevitra izay heverin'izy ireo fa hitondra fanatsarana lehibe ho amin'ny fifampitondran'ny mpiasa sy ny mpampiasa eto Madagasikara. Amin'ny fijerenay aloha zany dia hoe nisan'ny zava-dehibe zany aloha na voalohany fotsiny zao hoe voarakitra anatin'ny lalam-panorenana ny fametrahana ny hoe filan-kevitra ara-tsosialy, ara-toekarena sy ara-kolotsaina io. Ny zava-dehibe hoe tsy tokony voarakitra tsoratra fotsiny le izy fa tokony afaty ao banga hiasa. Aminay zany aloha hoe maitsa efa tany amin'ny taona 5 tany nandrinay hoe hipetrahan'io sehatra anankiray efa nafampidiniko fa mandrakity ny androany dia mbola tsy araky ny tokony izy ka hiverinay fa fotoana izao ary anisan'ny marika tsarany ihany koa ngamba ny fitondram-panjakana hoe tena manana fahavononana ny fampidinika sy ampandray anjara ny hevelon'ny firenena ve izy amin'izao fotoana izao. Inona kosa manosika mpiasa hiditra ho mpikambana syndikaly? Nahatonga anay niditra syndicat dia noho ny fiarovana zonay mampiasa anay madinika zany. Ary niditra syndikaly ianao dia voaharitra sy manao izay? Hatramin'izao aloha zany mbola tsy dia eny misy ihany ny fandraisana andraikitra n'ilay syndicat nefa mbola misy ihany tsy dia firarahin'ilay ao anatin'ilay orinasa zany le zoan'ny mpiasa ao aminy. Araky ny lalàna velona ankehitriny, ny syndicat dia mpiara-mombonantoka amin'ny mpampiasa isian'ny sehatra ifampidiniana maharitra fa tsy mpitarika fitokonana lavareny izay teraka fantiantoka ho androatonta. Ny fanatsarana ny sehatra voalazan'ny lalàna io no tokony holofosan'ny roatonta hanatsarana ny sehatry ny asa amin'ny tany liberaly ohatra antsika. Fanadidina manokana kosa izay nataon'ny sampana fampalalam-baovao teto amin'ny KTVC Cool FM no hotaterina manao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny fanampianan'ny vadiny amin'ny fialamboliny no natonga ny renim-pianakaviana iray ho lasa mpanolo-tsaina ao amin'ny federasion'ny baolina lavalava eto Madagasikara. Raha ny mahakasika ny fanjairana maillot no nahafantaran'ny mpilalao baolina lavalava azy. 20 taona zao efa hitondrany fanofanana avokoa ny lafiny rehetra amin'ity taranja ity. Asa miavaka hoentina aminao amin'ity voalohan'ny volana May ity arahantsika ny fanadidina miaraka amin'ny Andro Nderaso. Mpanao zaitra tsena tao Anjomahy io no asany angian'ny rahalalatina limousine odorante 70 taona. Ny fanjairany irony karazana akanjo anaovan'ny mpilalao baolina lavalava irony no tena nankafiziny noho ny vadiny mpanasatra klioba iray teo amin'ny faritra nisy azy ireo. Taty aoriana nihitatra ny fahafantarana ny odorante teo amin'izay sehatra izay ka saika ireo klioba rehetra eto Madagasikara hatramin'ny ekipa pirenena ny 15 makidy Madagasikara dia izy avokoa no manjaitra ny fitafy hoentin'izy ireny miatrika lalao.
tsy nikaly taony maillot sy survêt ihany anisan'ny tsy afoizan'ny mpilalao baolina lavalava ny confection odorante ny fitsinjovany hatrany ireo kluba tsy latsaky ny roa isam-bolana tonga manatona azy ampanamboatra fanamina izany raha teo no antony antson'ny federasiona azy ho mpikambana mpanolo-tsaina 10 taona lasa zao. 3e division zao any amin'ny section efatra misy eto amin'ny ligina Analamanga rehefa tonga ny topololaovana vaovao dia tsy mba manana fitaovana hoentina hiatrika an'izany topololaovana zany nefa dia tena tian'le quartier mihitsy le lalao rugby dia tonga eto aminay izy mitondra ny vola eto am-pelantanany hoentina hividianana akanjo ohatra izay vola hoentin'ireo ankizy ireo zany dia ataonay mahafapo anazy anovana anjairana maillot izy mba ahafahany hiatrika le topololaovana. Azo lazaina hoe tsy maty antoka ihany aloha zay satria tsy voatery hoe manantena vokatra amin'le ankizy fa mety hoe misy fileovana sahirana fa misy ihany koa nefa ireo fileovana tsara-panoana. Afapo amin'ny ankapobeny ireo kluba tonga mampanamboatra fanamina ny loko manamarika azy ireo ihany matetika no tena takiny matoka ny odorante kosa izy ireo amin'izay didiny. Zava-dehibe ary tsy tokony ambanina ny fanaminy mpanao baolina lavalava raha ny hevitry odorante endrika ivelany mampiseho ny maha-izy azy ireo eny ambony kianja. Tena zava-dehibe ho an'ny mpilalao mihitsy le manao akanjo vaovao hiatrehana ny topololaovana. Ohatra fotsiny hoe raha misy olona anankiray zao anatrika mariazy na tsara tarehy tahaka ny ina aza ny volony sy ny makiazy sy ny kiraro rehefa ny akanjo ohatra no misy tsy mety dia tsy alezy izy amin'ny zavatra rehetra izay ateony. Ka ho an'ny club zany ho an'ny joueur zany rehefa mba tsara le akanjo dia ohatrany hoe mitondra fitahiana sy fanambinana ho azy mandritry ny taona le akanjo tsara tarehy iny. Efa tafapetraka eo anivon'ny federasiona ny fanampin'ireo kluba amin'ny fanamina ankehitriny. Manodidina ny 7 eo ny tonga manao fangatahana isaky ny fiatombohan'ny taom-pilalaovana ny volana May farafahatarany. 10,000 ariary ny mampanamboatra maillot 320 an'ny kluba iray ato amin'ny odorante, manodidina ny 2 ariary kosa ny iray amin'ny survêt. Manaona kosa ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao hiditra amin'ny tapan'ny faharoa amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano sy ireo tatatra manerana ny tanàna renivohitra ny avy eo anivon'ny Apipa manomboka androany. Mbola mitoky kosa ny fanamboarana ireo lalana sy ny fanampenana ireo lavaka hitsandanin'izay mbola mitohy hatrany ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny sasany amin'ny fanotorana tany itsy sy ero. Ireo no nasongadina tamin'ny fionana tamin'ny mpanao gazety tamin'ireo tale vitsivitsy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antananarivo Omaly. Arahantsika ny fanadihadiana miaraka amin'ny Sorakotondrina. Famatsimbola ray faingo 4 miliara ariary avy amin'ny vondrona Europeana no natokana hanadiovana ireo lakan-drano sy tatatra eto Andrenivohitra. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanadiovana ny fariny Masay. Maharitra 7 volana ny asa izay manomboka tamin'ny volana Desambra 2012. Ny fanalana ny tsikafona sy ny fisokirana ireo tatatra madinika no ny fotorana tamin'ny tapany voalohany. Manodidina ny 50 kilometatra eo ireo lakan-drano lehibe no efa voadio. Dia tsy naino Europeana intsony antoka ny fa matsimbola ny fanjakana malagasy tanteraka io. Ary le alavan'le lakan-drano zany dia ny aton'ny tanàna Antananarivo dia 20 kilometra eo. 20 kilometra tsy maintsy karakaraina amin'izay tetika azy zay. Tsy maintsy ampiasa fitaovana vaventy ny avy eo anivon'ny Apipa amin'ny fanatanterahana ireo asa ireo raha ny fanazavany tale jeneraly ny Apipa hatrany. Tsy maintsy esorina araka izany ireo fotodrafitrasa tsy nahazo alalana eny ambonin'ireny lakan-drano ireny. Isan'izany ty eto madinika ity izay ahitana trano goavambe miorina eo ambonin'ny lakan-drano. Ka tsy misy toerana zany anizarandreo an'le sakafo dia nomena azy provisoirement fa hitantsika eo zany zao hoe curena zao le canal dia ahoana ny fomba ikirena kanazy an'izay manao io vitanareo hoe nahazo autorisation hoe définitive visa ahoana fa resaka provisoire zabrataio ahitantsika tsara fa construction provisoire. Fa mbola mitohy ihany koa ny fanamboarana ireo lalana maro isan-karazany eto Andrenivohitra. Manodidina ny 4,000 metatra tora-drony efa vita hatreto. Vola 3 miliara ariary no natokan'ny commune hanamboarana ireo lalana manerana Andrenivohitra ireo. Na izany aza mbola mijanona amin'ny fanampenana ireo lavaka na ny tipitopy hatrany ny akamaroan'izy ireny. Misy karazany roa zany fanamboarana Antananarivo dia ny ataontsika hoe pointe-à-temps sy ny hoe tena gros œuvre zany amin'ny izy. Ohatra fotsiny zao teneniko anareo ny eo ampisareto io.
isan'ny nasiteny tamin'ity fiaonana ity ihany koa ny momba ny rano fisotro madio eto Andrenivohitra. Fantatra ary fa rano 5,7 siray hetsy metatra toratelo ny rano vokarin'ny Jirama isan'andro, saingy ny 10 isanjato ka hatramin'ny 5 isanjato ihany no tonga eny amin'ny mpanjifa. Isan'ny olana amin'ny tsy fahampian'ny rano ny fahavakisandreo fantsona mpitatitra izany. Akoatr'izay, fantatra fa fangatahana fampidiran-drano hatramin'ny 5,4 alina ankehitriny no miantona eo anivon'ny Jirama. Fa makasika izay fanadiovana izay hatrany dia mbola ka mantatra loatra eto ny makasika ireo mpivarotra moron-dalana. Miezaka ny mivondrona kosa ireo mpivarotra mpamongady sy matianina hiaro ny tombotsoany no antony ivondronan'izy ireo, saingy ao anatin'ny fanarahan-dalàna indrindra makasika ireo fandoavana etraratsika ny fanadidina miaraka amin'ny andro Andrerasoa. Ifampianatra sy ifampitaizana samy mpivarotra isoroana ny olana mety nateraky ny fizavan-ketra farany teo. Iny be midina nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana iny no antony nitsangana ny fikambanan'ny mpivarotra eto Analamanga na ny FMA sehatra ahafahan'ireo mpivarotra maneho hevitra ny fikambanana indrindra mahalona ny tsindrazolena mety hitranga. Fototra iorenan'ny fikambanana ny fampidirana ireo mpivarotra manerana Antananarivo eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Zay tompoko nizaniza mivarotra ka te hiditra ato aminay ato amin'ny fikambanan'ny FMA dia raisinay ampanajana raisiny ampitiavana. Fa kosa izahay ny FMA dia tsy mitahiry olona tsy ara-dalàna. Raha anaraka ara-dalàna izy mpivarotra moron-dalàna rehetrretra dia mandrosoa tsara ny vony varavarana. Fa raha sanatria hiditra kosany hialokaloka ka sanatria anao hoe hialokalofana le fikambana tsy manao an'izay zay. Analan'ny maro ny mpivarotra eto Andrenivohitra tsy mifandanja ny faninanana noho ny fisian'ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna. Raha hiditra ao anatin'ny fikambanana eny amoron-dalàna dia tsy maintsy manara-dalàna izy ireo, izany hoe mivarotra eny anivon'ny tsena ary mandohetra ara-dalàna. Tsy mifanohitra amin'ny tanjona kendre ny ministeran'ny varotra amin'ny fampiroboroboana ity seha-piariana ity ny tanjon'ny fikambanana, ny ministera izay manohana azy ireo. Misy asa efa ataonay sarotry zany hoe fampahatsahivana andreo didy aman-dalàna manan-kery fianonan'ny olona tsirairay avy zany hoe misy asa fifampitaizana zany io misy ataontsika le fifampitana ny afatra tsara fantatra rehetra. Io moa zany le antsoina hoe misy campagne d'information de sensibilisation ohatran'ny any amin'ny département rehetra ihany misy le hoe IEC information éducation communication zany anisan'ny hoe imasonako io zany zay moa tena afatra napetraky ny ministra zay nantitra tery mihitsy no hoe mba le fiaraha-miasa fampahatsahivana ny olona zay andraikitra zay dia fitohizany zany mba isin'ny tontolo mirindra sy milamina eo amin'ny asa varotra. Anisan'ny tombotsoa ho azon'ireo mpikambana eo anivon'ny FMA ny fampahafantarana azy ireo ny zo sy ny adidy tokony ho tanterany amin'ny mampivarotra azy. Isan'ny olana nandritry ny fidinana ifotona ataon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, ny savana ny fakturan'ireo mpivarotra mpamongady, ny fisalasalan'izy ireo noho ny tsy fahafantarana ny zava-misy ka nahatonga azy ireo nanidy tsena. Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray dia saika isan'andro no ahitana tanora manao fihetsika mamoha fady eo amin'ny parka Tsimbazaza, fomba izay nahazoana tato anatin'ny taona vitsivitsy izay. Amin'ny mahatoerana natokana ho an'ny be sy ny maro io toerana io anefa voarara tanteraka izany. Malona ireo tranga maro efa niseho, efa nisy ihany koa ny fepetra izay noraisina avy eo anivon'ny polisy-pirenena ratsika ny fanadidina miaraka amin'ny Sorakotondrina. Malaza Tsimbazaza amin'ireto biby maro isan-karazan-dreto, maro ireo olona no tonga mitsidika azy ireto ato. Ankafizin'ireo tanora ihany koa ny karaza-toerana toy itony noho izy malalaka sy betsaka toerana somary mangingina. Efa misy ireo mpiandraikitra ny filaminana mijery ireo toerana ireny. Ireo zao le toerana fitsangatsangana zalahy mandeha couple reny. Nefa zao iarahantsika mety zao ny fianakaviana mitsangatsangana Soweto. Dia zalahy feno mandeha amin'ny sisiny eny. Ny fipetra raisinay zao dia raha hita masonay hoe misy olona dia zalahy amin'ny sisiny ary. Raha mahita takotakonao fotsiny zalahy dia manao zay zavatra. Dia tonga dia roasinay fotsiny ilay izy na rehefa tsy mety moa izy mbola mamaly sasany dongisina maninona. Dia hoe roronay raha tsy mety miala nareo dia hoentinay ary ambororina nareo fanazava. Tsy vaovao an'ireo mpiasa ato amin'ny parka intsony io resaka io. Tamin'ny taona 2014 efa nisy tanora 20 eo no tratran'ireo mpiambina nanao fihetsika mamoha fady tamin'ny toerana mangingina toy itony. Teo aloha efa nisy ny fepetra noraisina ary ireo izay tratra dia nentina tany amin'ny mpitandro filaminana. Noroahina ivelan'ny parka fotsiny anefa izy ireo taty aoriana. Amin'le salesale itony manko ny tena fanaovana zalahy anazy izy. Dia miandry arivariva mihitsy zalahy efa hanao anazy. Misy koa ngely tsy ampitaona koa le olona. Dia regny koa zany manao attention ndray koa zany.
miteraky zavatra ndray raha ohatra ndray satria manome vola tsokosoko izy mba tsy hitondrana azy any amin'ny polisy dia zay no nandravahana an'le hoe loatra fa tonga dia mivoaka fotsiny le olona zany latrafo fa be da be loatra le izy zany fa le visiteur misy tsy nairenge mitaraina any amin'ny radio misy le olona hoe ohatroatra amin'io. Fomba mamofady na atanta la pudeur amin'ny toerana natokana ho an'ny be sy ny maro voarara lalàna izany eto amintsika manodidina ny 3 ka hatramin'ny 2 taona hatramin'maizina ny sazy miandry ireo izay tratra. Io dia misy tokoa ny tanora zay mampiaraka mitondra vehivavy any anaty alagna ary hararaotoko zao fahatongavanareo zao efa nanao nametraka fitorina nametraka lalàna mihitsy nyzay amin'ny polisy any fa tsy vitan'le hoe manao vitavita anaty ala fa mbola misy koa mifikarongony fa dia mampitandrina anareo fa dia mialatsiny fa zay tratra dia tsy maintsy midoboka agny. Na izany aza tsy manaka anareo fianakaviana hitsangatsangana sy hiala voly amin'ny toerana toytony izany anjaton'ireo olona ny tonga tato amin'ny parika Tsimbazaza androany na akaina amin'izao andro tsy fiasana izao. Amin'izao voalohan'ny volana izao dia fotoana fanararotan'ny olona iantsenana. Mirongatra araka izany ireo mpangarom-paosy miova endrika kosa ankehitriny ny fomba fanateterahan'izy ireo izany asa ratsiny izany. Arahantsika izay fanadihadiana izay miaraka amin'ny Gaëtan Ndretsilavo. Endrika maro tseritseretiny tsirairay no isehon'ny mpanao asa ratsy ankehitriny, mpangarom-paosy, mpanao sito mahery, mpangalatra lamba sy ny maro hafa. Ireo mpivarotra eny toerana izay mahita ny tranga matetika no efa mahafantatra azy ireo sy ny fombafomba fanaony. Efa nahita ihany aloha za eto na reny mivarotra sase reny ary aseto 1500 izy manao endrika mivarotra sase mo izy zany tsy teny amin'ny endriny zany menjaika be izy ty na anao ratsy fa efa ataony zareo zany le izy raha ny mpangarom-paosy indray aloha ety dia tsy ny lehilahy ihany manao fa vehivavy koa ary zareo dia efa mivimbina akanjany anaty arona dia hifanolosoloana dia tsy ho fantatry ny olona mihitsy hoe ino le nangarom-paosy teo. Zay zany nataondry zareo aty. Fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpivarotra na ireo olon-tsotra amin'ny ankapobeny no ahafahana misambotra ireo mpanao asa ratsy ireo. Eo ihany koa ny fidinana ifotony ataon'ireo mpitandro filaminana eny amin'ireo toerana mafana sy malaza ho misy mpangarom-paosy sy mpanao sito mahery na ireny mpanendaka ireny. Ireto olona 3 tratehaky ny mpitandro filaminana ireto dia vokatra izay fiaraha-miasa izay raha ny fanazavana nentin'ny tompona andraikitra. Ao anatin'ny le opération fanenjehana mpanao sito mahery sy mpanao mpangarom-paosy sy mpanao sito mahery eto zany tamin'ny alatsinainy zany nisy anankiray le ty azo ty teny amin'ny fahatsakaikan'ny beoritika iny dia azo teo Ambodiombo mihitsy moa zany tsatso Ambodiombo le zala anankiray ty dia ny azo tao anaminy zany fitaovana toa vehivavy reto zany no tsatsa teny aminy dia ny faharoa zay zany androany maraina tokony tamin'ny 2 maraina tao aorinan'le ronde fataon'ny polisy teny Antaninarenina zany amin'le lalana hidina Totobaty hidina any Ambohidahy iny no natsatsarana an'ireto roalahy reto 3 lahy moa izy ny tena niaraka dia ny anankiroa no voasambotra tsatso Ambodiombo ihany koa dia azo niaraka tamin'ireo ny antsy dia niaraka tamin'ny volany endahany tamin'le ranga anankiray ity zany. Aterina eny amin'ny fampanoavana avy hatrany ireo olona tratra manao asa ratsy ireo. Ny volana janoary sy febroary lasa teo mahatratra mpangarom-paosy 4 hatramin'ny 9 isaky ny tsena raha ny mpitandro filaminana eo Mahamasina manokana. Tsy eto Mahamasina ihany nefa ny tsena eto Andrenivohitra, ao ihany koa ny tsena Andravoahangy, Anosibe, Isotry sy ny maro hafa. Tsy mahagaga araka izany raha feno hipoka ny tany mora. Pejy hafa kosa indray raha mitatitry ny Transparency International dia tafiditra ao anatin'ireo firenena manana avo amin'ny fanaovana kolikoly Madagasikara, ny fitsarana, ny sampandraram-panjakana, ny zandary. Ireo no sehatra tena ahitana trangana kolikoly be indrindra eto amintsika. Araka izany lavitra ezaka ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika. Manao ny ezaka rehetra ny aneonivon'ny Bianco mba hiadina amin'izay kolikoly izay. Anton'ny fiara-miasany amin'ireo sekoly eto Andrenivohitra toy ny lycée moderne Ampiflo
izay itezana sy anabeazana tanora maro. Teo amin'ity sekoly ity ny teatra no nentina nanehoana izay endrika isehoany ny kolikoly izay. Fitezana ireo tanora olombanina no tanjona amin'izao fiara-miasa izao. Arahantsika ny fanazavana. Ny élément koa moa dia efa miara-miasa amin'zareo Bianco dia mba fitaizana ny ankizy koa zany zay zavatra hoe ahoana ny resaka teatra ohatran'izany ampitana an'izany hoe resaka kolikoly na resaka ohatrohatr'izany amin'ny fiainana andavanandro. Raha jerentsika kosa ny pejin'ny fanatanjahantena maniry ohatry ny anana ny taniketsan'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao. Misy anefa ireo fenitra tokony arahana mba hanatsarana ny hoavin'izany taranja baolina kitra izany eto Madagasikara. Ity taranja ity izay marary tanteraka amin'izao fotoana izao. Fepetra voalohany napetraka ny federasiona ny tsy maintsy anarahan'ireo mpanazatra isaky ny klub fiofanana mba hampamatianana ny asan'izy ireo. Arahantsika ny fanadidina. Tsy hita izay marina momba ny hoavin'ny baolina kitra malagasy raha ny vokatra tato anatin'ny 10 taona ny jerena. Tsy misy mangirana aloha na ny kanina na ny mondial. Mazava fa ny politika nitondrana ity taranja ity no tsy nahomby raha ireo teboka ireo ny jerena fahombiazana. Misy azo antenaina ihany anefa ny lavitrezaka. Anjatony ankehitriny ireo taniketsan'ny baolina kitra maniry eto sy eroa. Raha nambaran'ny tale teknika ny federasiona ihany efa nahavita fifanana ireo mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy mba ho fitaratra ho an'ireo klub madinika rehetra. Eny misy tokoa zany misy mpanazatra atsika nalefa ohatra ny Frank Rajonar Samba fa misy maromaro nalefa manaraka fiofana anatevina ny fahaizany fa tany Allemagne. Ka raha mikasika an'ilay mpanazatra zay mikasika fampiofanana efa misy ny amintsika eto fa 6e promotion zao ny licence C ary efa misy 2 promotion efa nahazo ny licence B. Misy ireo klub malagasy taniketsan'ny baolina kitra izay manana mpanazatra efa nahavita izany fiofanana omen'ny federasiona sy ny liga izany toy ny Jeune Mata izay manofana ireo katita kely latsaky ny 12 taona ka hatramin'ireo efa vatombato ny latsaky ny 17 taona. Mpanazatra 4 ao amin'ity klub ity no efa manaraka izany fiofanana izany. Saingy mpilalao 4 tao anatin'ny klub no efa voatazona ilalao any Frantsa rehefa nandrombaka ireo lalao natao tany atoerana tamin'ny taondasa. Ny ato aminay zao fa navita ny formation zahay dia efa misy koa ireo mbola le hanao ny formation C amin'ny fotoana manaraka zay mbola tenenin-drareo amin'ny ligue Analamanga sy ny fédération dia efa anisany navita formation zao zahay manabeato zao. Zahay mitantana ato amin'ny Jeune Madalo dia efa saika navita daholo. 4 amin'ny rahalahy zao zay nefa nahazo to. Ity klub ity izay mbola ivirina andranto lalao any Frantsa indray ny volana May ho avy zao ka samy andray anjara amin'izany avokoa ireo sokajy 3 ao dia ny sokajy latsaky ny 12, 15 ary 17 taona. Mba manana ny nofinofiny arak'izany ireo tanora ao amin'ity klub ity dia nitondran'izy ireo fandresena ny atanin'olona any sy ny anarahana ny dian'ireo mpilalao malaza tahafiny. Nofinofina dia ny azoko nofinofo zany mba hitondra ny voninahitra Madagasikara ny ivelany mba hoe tsy omena mitam'ireo vahiny zany fahaizantsika eto Madagasikara. Ao anatin'ny Champions League isika ankehitriny efatra amin'ny 770 kosa ny nofinofy no niainan'ireo ankizy sy tanora malagasy momba ny fitiavana andeha lavitra amin'izany baolina kitra izany. Saingy 2 na 3 aloha hatreto no lasa lavitra. Tsy tokony atao ambanin-javatra ny momba ny fitaizana ireo tanora ireo raha tiana ny azona vokatra tsara ka ampiverina indray ny lanjan'ny baolina kitra eto Madagasikara. Mbola misy ihany ireo maningana tsy manaraka ny tokony ataony amin'izany. Mianga avy any ambony anefa ny ohatra tahafiny rehetra ka andrasana ny fahatsapatenany tsirairay. Fa rehefa miresaka fanatanjahantena ihany sika dia fantatra ny talata teo tetsy amin'ny bateau beach Ambohimanambola ireo ekipa hiaro ny voninahitra Madagasikara amin'ny fifaninanam-pirenena eo amin'ny taranja tsipikanety be na ny Master de France izany izay hiditra amin'ny dingana voalohany ny fa 20 Desambra ho avy izao. Miara-tsoa no mitatitra ny vaovao. Ny ekipan'ny Claude izay ndrafetin'ny totonona, lahatra, Jim ary Fi no nahazo ny tapakilafana amin'ny solontenan'ny Madagasikara ny Frantsa mandritra ny fifaninanam-pirenena Masters de France ho an'ny sokajy lehilahy izay ho tanterahana manomboka ny volana Jona ho avy izao. Ny talata teo tetsy amin'ny bateau beach Ambohimanambola tokoa mantsy no nanatanterahana ny fifantenana tamin'ny alalan'ny fifaninana tsipikanety be natokana ho an'ny olo 3 miaraka ka ekipa 4 manana ny lazany eto Madagasikara no niatrika izany. Reo olona nandray anjara reo zany dia ny farafahakelindreo zany dia efa nahazo titre nationaux teto Madagasikara nandritra n'izay fotoana ny lalaovan'zareo zay. Fa ny akamaroan'ireo zany dia joueur international zany hoe efa nahazo ihany koa titre internationaux zany hoe ilay Open international misy any France reny na atao La Réunion.
saika efa nampozina ihany ny fandraisana raha hoany reto ekipandry Claude reto satria tany am-piandohana dia efa nitarika hatrany izy ireo tamin'isa. Ny ekipandry Trema nahitana ny Carlos, Luc, Mamy, Argent no tafahoana taminy teo amin'ny dingana farany ka dia nreseny tamin'isa 17 ary 31 avy eo. Mazava be arak'izany ny fandresena teto ho an'reto ekipa voalohany reto. Tsy mora nefa ny miandra azy ireo amin'izany fifananam-pirenena tao an'la Frantsa izany fa mitaky fanazara-tena mafy dia mafy tokoa mandalo dingana maro ihany koa mantsy ny mpifaninana ny voatonga eo amin'ny famaranana. Mastersa zany dia misy dingana efatra mitety tanàna efatra any France zany no hitetezana an'izy io ohatrany tamin'ny taona ihany dia ao anatin'izay no ahitanao fifanitsanana foana dia classement. Raha tamin'ny taona zao dia nahazotsika victoire 3 tao anatin'ny dingana anankidimy dia lasantsika ny faharoa tao anatin'ny classement le dia tonga any amin'ny final fort zay natao tany Monaco. Final fort zany dia final na ekipa dia mitovy amin'izay any amin'ity. Roa taona izay ny atrehan'ny Madagasikara ny Masters de France. Vokatra tamin'ny fandraisana anjara voalohany dia teo amin'ny larana faha-4 no misy ny ekipa malagasy rehefa lavon'ny Quintet izay ekipa frantsay. Nivoatra ny traikefa ny taona manaraka ka teo amin'ny larana faharoa nisy antsika tamin'ny taondasa rehefa lavo tamin'isa tery de tery teo amin'ny final fort sika manoloana ny Quintet. Antenaina amin'ity taon'ity fa ho lasan'ny Madagasikara ny tompon-daka eo amin'izay fifaninana Masters de France izay hiditra amin'ny andiany fahatelo izay. Iny fanadidiny no itodiantsika amin'ireo vaovao malaza avy any ivelany any. Requin blanc mirefy 1.5 metatra sy milanja 420 sy 300 sy 300 kilao no lehibe indrindra tamin'ireo namany voasambotra hatramin'izay. Nitazona ny laharany Guinness roa taona nifanesy izao. Ny volana febroary teo no namoahany teo anivon'ny Guinness ity biby miavaka amin'ny abiany ity. Arahantsika ny fanadidina miaraka amin'ny Iangora Kotoartso. Ny taona 720 no nisambolana requin lehibe indrindra izay mirefy 1.3 metatra. Ny taona 1.4 indray no nafatesana requin iray hafa izay fantatra tamin'ireo dokam-barotra Andisamberg ary anisan'ireo voasokajy ho requin sivy lehibe indrindra izay tsy hita intsony. Izao indray requin blanc no tratra tany amin'ny ranomasin'ny Australia Atsimo tany amin'ny seran'atsambon'ny Fairy. Karazana requin lamniforme izay hita amin'ireo faridramasina 5: Antarctique, Pacifique, Océan Indien, Atlantique ary Arctique. Mirefy 4.4 metatra ny halavany, 420 sy 330 kilao ny lanjany. 10 taona amin'ity taona 4.4 ity. Mahery ny 30 taona hatramin'ny 70 taona ny fahaveloman'ny requin blanc. Isan'ireo trondro manana mampiavaka azy tsirairay amin'ireo sokajy Chondrichthyien izay ahitana ny ré sy ny sagre. Manana hafainganam-pandeha 4.50 kilao isan'ora. Biby masika any anaty ranomasina ny requin blanc, mitovy sokajy amin'ny trozo mainty na orque. Foto-tsakafo ny trondro sy ny vorona hita any amin'ny faritry ny ranomasina. Fahavalon'ny olombelona, indrindra ireo mpizahatany sy mpiandrika an-dranomasina. Tsy ny ainan'olombelona akory no tena ankafizin'ny requin fa ny rà. Misy faritra ahitana requin ny ranomasina Madagasikara. Tombony Madagasikara nefa ny hoe tsy dia ahitana karazana biby goavambe tahaka izao mahatonga loza aty amin'ny morotsiraka malagasy. Ny baleine sy ny dauphin no mampalaza antsika hatreto isa-taona. Miantoka fidiram-bola vahiny betsaka eo amin'ny fototon'ny fizahantany izany. Mpizahantany vahiny marobe no nitsidika izany ary malagasy anetsiny no vahiny any an-toerana. Tompo-klasy tompoko vavy mifarana teo ny fotoanantsika tao anatin'ity fampahalalam-baovao ity. Azo tonona ny manaraka ny fandaharana Mekamag sy ny oronan-tsary izay mitondra ny lohateny hoe Labordey aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Inona koa no entina manakatona tanteraka izao fampahalalam-baovao izao. Isaorana ianao tompo-klasy tompoko vavy. Nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.